Alors nous vous saluons ici. Je vous salue aussi, vous qui suivez le culte en ligne à la maison. Tout ce que Dieu va faire ici, il va le faire aussi chez vous à la maison. Dieu va te délivrer ici aujourd'hui. Il va vraiment te libérer devant toutes sortes d'obstacles dans ta vie. Et en ce 3 mois avant la fin d'année, Dieu va faire des grandes choses. Et je vous dis ici, vous qui suivez le culte en ligne, Dieu va faire des grandes choses chez vous à la maison. Alléluia. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, merci pour ta présence ici. Merci Seigneur Jésus-Christ, puisque tu confirmes toujours ta parole selon laquelle, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci Saint-Esprit, puisque tu es présent parmi nous. Tu es avec nous et tu vas faire des grandes choses. Tu vas nous libérer. Tu vas nous apporter la victoire. Alléluia. Conduis-nous vers le trône de grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Alors, je vous exhorte à servir le Seigneur de tout notre cœur. Le groupe de louanges va nous conduire avec le chant. Alors soyez prêts à chanter avec eux. Comme la Bible déclare, durant la louange, Dieu agit. Il agit vraiment. Puisqu'il ne change pas, alors il va agir ainsi aujourd'hui. Acclamons très fort pour notre Père. Nous allons accueillir la conductrice de louange avec acclamation. Peux-tu acclamer fort pour le Seigneur? Alléluia. Datsika hitsangana avy hatrany anompy ny tompo amin'ny alalan'ny fiderana. Mino fa vonina tsara ianao androany eo amin'i Jesosy. Amen. Ny Andriamanitra izay topontsika dia Andriamanitra mahery izy, Andriamanitra magagy izy, tsy miovy izy. Amen. Raha mino an'izany ianao dia mbola mite-ahafantanana mafy amin'ny tompo. Velomindray ny fanantenanao amin'ity marain'ity fa anao zava-magaga Andriamanitra. Amen. Zava-magaga tsy takatry ny sainy fa ny Andriamanitra izay topontsika dia Andriamanitra manao mihoatra. Hoy izy ny Efesianina 3:20 hoe manao mihoatra izy, mihoatra noho ny saintsaininao, mihoatra noho ny nangatahanao. Mino an'izany izay tompo dia ambaranay ankiry izany hifaly sy ravo izay satria Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra ny Andriamanitra izay. Acclamons fort pour notre Seigneur. Yeah.
rehetra mbola tsy rentsofo zay rehetra mbola tsy taty anatiny foko fefanomanao atompo zany androany ho tanterahina androany zay tompo raha mijoro eto dia mihinjy fanao zavatra eny amin'ny fiainanay ary ny assurance anananay Jesosy hoe Andriamanitra tsy miova ianao androany zay misafidy ny ho velona amin'ny teninao tsy ny zavatra renay Jesosy manodidina anay no hanorenanay ny finoanay fa ny teninao izany no tonga fiainana eo aminay Jesosy ta parole est vie. Alléluia. Les rives tiennent. Les rives tiennent le coup. Les rives tiennent le coup. C'est ça, un fan à Tchena. Ni fan à Tchena. Ti kwa men belaja. Ti marai na iti. Amiku. La zawenian na wai teroteni na otumbo. Ni anin wai ni. Ni anin wai ni. Ni teni na. Le teni na tu. Oh Seigneur, je te désire. Comme elle bélange en Joan Marai. Confie en moi, Seigneur. Asajado tananao de Lazawe. Ni teni na utupo. Lazawe itwa.
Jesus. Each Jesus yana misy zavatra mamaiky androany. Tsy maiky ny hotahina, tsy hoe maiky ny hafana fotsiny, fa maiky ny ombona aminao. Datsika mba hiarilaza an'izany. La mer peut se déchaîner face à l'adversité, Seigneur. Tu restes notre réconfort, tu restes notre refuge. Alors Jésus, nous pourrons nous tenir devant toi et proclamer que tu restes notre assurance. Tsy atao trasa trievenao ary nitoky ananako fa ny fampanantenana rehetra efa nomenao ahy nolazainao ho ay Andriamanitra dia hainao no manao an'izany. Tsy ny fitsoky ny rivotra no milaza fa tsy eo ianao, tsy ny hamafy ny ady no milaza fa tsy miasa ianao, fa amin'ny fotoana rehetra dia mino aho ary matoky aho fa eo amin'ny fiainako ianao. Oh Seigneur, tu es dans mon bateau, tu agis, tu agiras. Nous voulons chanter ce chant de tout notre cœur. Irawe afenwa.
car tu es là. Akipy masitsika amin'izao fotoana izao. Ferme encore les yeux. Apetrao eo amin'ny fonao ny tananao. Mets ta main sur ton cœur. Zao ny afatra lehibe apetrako aminareo rehetra. Je vous offre un message. Manana tanjona ny tonga any an-danitra isika. Nous avons un but d'aller vers les cieux. Ary manam-paniriana ny ho tain'Andriamanitra ihany koa. Et nous avons vraiment le désir d'être bénis par Dieu. Noho izany mandehana arak'izay takiny ny tenin'Andriamanitra aminao ianao. Ainsi, marche selon ce que la parole de Dieu dit. Aza manota tahaka ny olona zao tontolo zao ianao. Ne pêche plus comme les gens de ce monde. Ary amboary ny fonao ho fo tsara. Et fais de ton cœur un bon cœur. Asehoy zay azonao rehetra aseho an'Andriamanitra. Montre tout ce que tu peux montrer envers Dieu. Hoe ianao dia anompan'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Que tu vas vraiment servir Dieu de tout ton cœur. Andao hivavaka isika rehetra amin'izao ora izao. Nous allons prier maintenant. Samy manokatra ny vavany ary mivavaha amin'ny fonao manontolo. Nous allons tous prier de tout notre cœur. Manaovanao vavaka fifonana raha toka nanota tamin'Andriamanitra teo aloha teo. Fais une prière de supplication si tu as vraiment péché contre Dieu. Raha maniry fantatra ny ho tokany an-danitra ianao dia mibeba. Si tu as vraiment le désir d'aller vers les cieux, raha maniry ny ahita ny herin'Andriamanitra miasa ianao amin'izao 3 volana farany melony amarana antoany izao dia mibeba. si tu veux vraiment la puissance de Dieu avant la fin de l'année, repens-toi. Averiko indray aza manota itsony ianao. Je répète encore, ne pêche plus. Aoka tsy ho isan'ireo olona mpanompon'ny ota ianao. Ne reste pas quelqu'un qui demeure dans le péché. Fukuri pamunzi mange tayetana mani rilalandafa ikyana si afaka wapuku Fukri pamunzi Prenons tous place. Amin'izao fotoana izao indray isika dia hanokana fotoana hanaovana vavaka ho an'ilay fotoan-dehibe ho tanterantsika any Antsohi. Et maintenant, nous allons consacrer du temps à prier pour la mission à Antsohi. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herinandro voalohany ny volana septambra iny
dia izy fotoan-dehibe ho tanterahana any Antsohi. Si Dieu le veut, nous allons faire une mission à Antsui durant la première semaine du mois de septembre. Ankalaza ny faharoapolo taona ny orenan'ny fiangonana Rify isika zay ho tanterahana any Antsohi. Nous allons célébrer le 20e anniversaire de l'église Réfi. Ao anatin'izany dia isy ny fitoriana filazantsara lehibe ho atao any toerana. Et durant ce moment, on va faire une grande évangélisation. Ankoatrany ao Antsohi tampon-tanàna dia isy fitoriana filazantsara atao ao Mampikony. À part Antsui-ville, il y a aussi une évangélisation à Mampikony. Anovavaka isika ho fanehoantsika firaisan-tsaina fa ny devoly any toerana dia ho ravantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nous allons faire une prière pour montrer notre communion, pour bouleverser le diable. Ny finoantsika dia izao, ny anaran'i Jesosy eo tononona any dia anarana mampandresy antsika. Notre foi, c'est que le nom de Jésus qu'on va annoncer là-bas, c'est un nom qui nous apporte la victoire. Ary anarana matorotoro ny démonie. Et nous allons vaincre vraiment le diable. Andao hivavaka fotsika rehetra isika tompoko. Nous allons prier de tout notre cœur. Samy mivavaka arak'izay na ny antanako izay isika rehetra. Nous allons tous prier. Sokafa mivavanao, tena mivavaha amin'ny fonao rehetra ianao. Ouvre ta bouche et prie de tout ton cœur. Ianareo any atokantrano ihany koa dia mety izay raisana aminay hivavaka ho an'io mission lehibe zay ho tanterahana any Antsohi io. Et vous qui êtes à la maison, soyez en communion avec nous. Nous allons tous prier pour Amin'ny alàna vavaka cette mission. ataontsika eto dia ho tahin'Andriamanitra ny mission zay atao any. Par notre prière ici, Dieu va bénir notre mission à Antsui. Olona marobe no vovonjy ao Antsohi. Beaucoup de gens seront sauvés à Antsui. Olona marobe no sitrana ao Antsohi. Beaucoup de gens seront guéris à Antsui. Olona marobe no afaka mikatra ny devoly ao Antsohi. Beaucoup de gens seront délivrés des diables à Antsui. Samy mivavaka arak'izay tsika rehetra. Nous allons tous prier. Asehoy fefa menantsika fahefana manohitra ny devoly rehetra amin'ny faritra Sofia iny. Montre qu'on nous a déjà donné la puissance pour vaincre la puissance de diable à Fatra Sofia. Amin'ny anaran'i Jesosy amoakatsika ho mpandresy Andriamanitra. Au nom de Jésus, nous sortirons victorieux. Tena amoakatsika ho mpandresy Andriamanitra. Dieu va nous faire sortir victorieux.
isy olona marobe ho vonjena ho Antsohy. Beaucoup de gens seront sauvés à Antsoui. Isy olona marobe ho sotranina ho Antsohy. Beaucoup de gens seront guéris à Antsoui. Isy olona marobe ho afana ho Antsohy. Beaucoup de gens seront libérés à Antsoui. tahaka izany any toy ny trango ao Mampikony. De même à Mampikony. Ny vavaka ataontsika dia hitondra antsika ho amin'ny fombiazana. Notre prière va nous apporter vers la victoire. Misy maro ao antsa mitaraina ka eto ny jiro makao tsy mba misy ato azona tsika fandresena andao hisotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny-tehaka mafy mafy. Puisque Dieu nous a déjà donné la victoire, acclamons très fort. Raha mbola misy mafy zany tehaka atao ihany. Acclamons encore très fort. Jesosy, Jésus, Jesosy, Jésus, tianay, il nous aime, mombanay, il est avec nous mandrakizay, éternellement. sady zany ve, sady zany ve. Halleluja. Alléluia. Dia ho anareo izay efa nanaiky anoana amam-bavaka an'io fotoan-dehibe io dia aza adinoina mihitsy mandra-piverinay eto Antananarivo. Vous qui avez accepté de soutenir avec prière, n'oubliez pas de prier toujours jusqu'à notre venue à Antananarivo. Raha sitrapon'Andriamanitra ny alahady faraka amin'ny 30 volana ho zao izahay miaraka amin'ireto mpitarika fiderana no andeha ho any amin'iny faritra Sofia iny. Si Dieu le veut, nous allons partir vers Sofia le 31 août 2025. Mandritry ny herinandro zany miasany izahay. Donc nous allons faire l'œuvre de Dieu durant une semaine. Dia aoka hivavaka ho anay tokoa ianareo. Priez vraiment pour nous. Tena mivavaha vokatry fonareo. Priez vraiment de tout votre Ary cœur. mivavaha arahana finoana. Et priez avec foi. Ny ao anaty saintsika dio tsy maintsy mandresy satria miaraka amin'ny Jesosy. Dans notre pensée, c'est la victoire puisque nous sommes avec Jésus. Ary ny devoly izay ho toerintsika efa voarikana tamin'ny alalan'i Jesosy sy ny hazo fijaliana. Et tous les diables que nous allons résister seront déjà vaincus grâce à la croix. Ho fanehoantsika firaisan-tsaina ary dia andao militehaka mafy dia mafy. Acclamons encore très fort pour notre communion. Halleluja. Alléluia. Dia amin'izao fotoana izao asa dia andaontsika roso amin'ny fitondrana ny fanatitra ho anareo izay afaka tolony ampafokarena dia mandroso aty anoloana rehefa avy mifanatitra tatazana eny an-toerana. Et maintenant, on va donner les offrandes et les dîmes. Anao hira anankiray isika rehetra ao anatin'izany tompoko. En même temps, on va faire un chant. Ianao ny fahazavana
Nous allons recevoir comme une grande chose le fait de donner les offrandes. Pour nous, Église, n'accepte pas du tout d'être trompé par le diable. Le fait de donner pour Dieu est un chemin pour notre bénédiction. Voilà pourquoi Jésus nous a dit,
donne et on vous donnera aussi. Zany no ato matoka ny baiboly ny boky Malakia miteny hoe entonareo ny ampahafolokarena rehetra mba asina sakafo ao an-tranoko fa zao fanapakevitra resto hosokafako ho an'izany olo zany ny varavaralanitra mba hitahina an'izany olo zany. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Malachi que donne tes dîmes et on va donner des provisions dans ma maison et après je vais ouvrir les écluses des cieux. Efa vita moa ny fanatera fanatitra teo. On vient de donner les offrandes. Fa orinan'ny androany tena asehoy mihitsy fa mino zay no lazainy baiboly ianao. Mais après aujourd'hui, montre vraiment que tu crois en la Bible. Toero amin'ny alalan'ny finoanao ny devoly mpampirorosaina. Résiste avec ta foi le diable qui apporte les soucis. Amin'ny anaran'i Jesosy ho anareo zay mino an'izany teny zany ho tahina tokoa any anareo. Au nom de Jésus, vous qui croyez en cette parole, vous serez vraiment bénis. Andriany tenin'Andriamanitra indray zany tsika amin'izao ora izao. Nous allons à cette heure-ci écouter la parole de Dieu. Misaotra an'Andriamanitra isika any amin'ny mpanompon'Andriamanitra vahintsika vantoliara miaraka amintsika eto. Nous exprimons notre reconnaissance envers Dieu pour notre pasteur venant de Tuléar. Miaraba azy ireo ny anara Jesosy isika. Nous vous saluons, pasteur. Zareo ireo no tondra ny afatr'Andriamanitra androany. Il va nous apporter la parole de Dieu. Matoky isika fa amin'ity telo volana farany mielona marana Antaony ity amin'ny alalan'ny toroteny ataony dia izy sy akolony lehibe fitahina ho antsika. Nous croyons que avant de terminer cette année, il va nous apporter la bénédiction avec la parole de Dieu. Metsika toerana rehetra mpitarika fiderana ary raintsika avy hatrany ny mpanompon'Andriamanitra. Le groupe de louanges peut prendre la place. Mpifaliana no hiara-banatsika rehetra tonga soa eto amin'ity toerana ity. C'est avec joie que nous vous souhaitons la bienvenue à cet endroit. Miaraba ihany koa anareo zay mpanaraka amin'ny tambazotra-tserasera sy any atokantrano. Nous saluons également vous tous qui nous regardez en ligne depuis chez vous. Ary miaraba ihany koa ny mpandika teny amin'ny anaran'i Jesosy. Eny ary, zay no ela tompoko. Ben, pour commencer, andaotsika hiaraka hitsangana dia hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra tompoko. nous allons nous lever et nous allons prier pour la parole. Angastatsika ny mpandika teny hivavaka ho an'ny afatra. Nous allons fermer les yeux. Père éternel, merci pour ce moment précieux où nous allons maintenant recevoir ce que tu veux qu'on sache dans notre vie. Seigneur, que ta parole soit vraiment vie et esprit dans notre vie. Que ta parole guérisse toutes les malades, que ta parole apporte des solutions et que vraiment ton esprit parle à travers ton serviteur et change nos vies, Seigneur, à travers ta parole. Un seul mot venant de toi peut changer toute situation. Alors aujourd'hui, dans cette atmosphère où il y a ta présence, nous préparons nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ta parole. Puisse vraiment ta parole être esprit et vie envers nous. À toi seul, Seigneur, soit la gloire, l'honneur, la louange pour l'éternité. Amen. Vous pouvez prendre place. Une chose qui est sûre durant ces 3 derniers mois, tu vas voir un chemin qui va s'ouvrir. Et tu vas voir une réussite extraordinaire. Tu vas voir une vie extraordinaire. Si tu vas appliquer tous les messages qu'on va te partager durant ces 3 derniers mois. Et je précise spécialement le message d'aujourd'hui. Qui a pour titre vaincre un cœur mauvais. Un cœur mauvais, c'est un obstacle pour notre réussite. Ça
ça constitue un obstacle pour la bénédiction de Dieu. Ny toe-poratsy ihany koa dia sakana tsy afahantsika miditra ny lanitra. Le cœur mauvais est aussi un obstacle pour nous d'entrer dans le ciel. Androany dia te-hiteny aminao aza manaiky ho fitahan'ny toe-po. Aujourd'hui, je vous dis, n'acceptez pas d'être trompé par un cœur mauvais. Aza manaiky ho fitahan'ny devoly anana toe-po ratsy. N'acceptez pas la ruse du diable qui vous invite à avoir un cœur mauvais. Eny ary, andre amaky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Jérémia 7:10 andininy fahasivy. Nous allons lire la parole qui se trouve dans Jérémie, chapitre 17, verset 9. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny teny malagasy dia ho vakian'ny mpandika teny ihany koa amin'ny teny vahiny. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo vakiako ny teny Jérémia 7:10 dia manomboka amin'ny andininy fahasivy. Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo tranony. Iza no mahafantatra ny aminy. Nous allons lire Jérémie chapitre 17 à partir du verset 9. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Araka izany afatra izany dia hianatra anrefy ny toe-potsika isika. À travers cette parole, nous allons apprendre à mesurer l'état de notre cœur. Satria io toe-po io no sakana ho amin'ny zavatra maro. Parce que l'état de notre cœur constitue un obstacle à beaucoup de choses. Ary ararotony devoly amitahana kristianina maro. Et le diable en profite pour tromper beaucoup de chrétiens. Ohatra, ao amin'ny Matthieu 9:15. Par exemple, dans Matthieu chapitre 8, verset 5, Sambatra ozy izy ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Zany hoe raha voaratsy toe-po ny olona dia sakana ho amin'ny fahitany an'Andriamanitra zany. C'est-à-dire que si une personne a un cœur mauvais, il ne pourra pas voir Dieu. Ary indrindrindrindra moa isika izay manana finoana ho any an-danitra dia ho sakana ho antsika izany toe-po ratsy zany. Mais surtout, si nous sommes convaincus que nous allons aller au ciel, un cœur mauvais va nous empêcher d'y aller. Tsy ho amin'izay zavatra izay ihany fa raha hijeritsika ao amin'ny Genesis 7:20. Ce n'est pas que pour cela, mais on va aussi voir dans Genèse, verset 29. Genesis 7:20 dia andininy faharaiky amin'ny 30. Genèse, verset 29, chapitre 29, verset 31. Izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy vakiako ny teny. Ary rehefa hitan'i Jehova fa nankalainy Lea dia nampananananaka azy izy fa momba kosa Rahely. Au nom de Jésus, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Ny zavatra hitako teto dia ilay toe-pon'ilay vehivavy antsoina hoe Rahely dia sakana ho amin'ny fahavokarany. On peut remarquer ici que l'état de cœur de Rachel, c'était un blocage pour la fécondité. Satria raha ny sitrapon'Andriamanitra manko dia ny olona rehetra ety ambonin'ny tany dia samby avokatra amin'ny lafin'ny taranaka daholo. Car la volonté de Dieu, c'est que tout le monde sur terre soit fécond. Andoika itsika mba hamaky teny eo amin'ny Genesis 1. Lisons un peu ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 1er, andininy 19, verset 28. Genesis 1 dia andininy 19. Genèse, chapitre 1er, verset 28. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara miaby etsaha ary mameno ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina
ary ny bibidia rehetra izay mihetsika ambonin'ny tany. Au nom de Jésus, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Raha ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainan'ny olombelona ty ambonin'ny tany dia avokatra amin'ny lafiny taranaka. La volonté de Dieu pour tout homme qui vit sur terre alors, c'est d'être fécond. Zany hoe tsy izy na dia olona anankiray ara tsy hiteraka na ihany koa hoe ho momba izany. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'une personne soit stérile ou n'enfante pas. Fa ny zavatra hitantsika teto zao dia sakana ho amin'ny fahavokaran'ny Rahely ilay toe-poratsy. Mais on a pu trouver ici que le mauvais cœur de Rachel était un blocage pour sa fertilité. Za mino fa na ianao zay eto na ianao zay any atokantrano any dia avokatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Et moi, je suis convaincue que vous qui êtes ici en présentiel ou vous qui nous suivez en ligne, vous allez être féconds au nom de Jésus. Ho rava amin'izay ireo sakana ho amin'ny tsy fanananana. Tous les blocages de stérilité vont être abolis. Raha marina zany dia mite mafo an'Andriamanitra Cela ianao. est vrai, acclamez fort le Seigneur. Anisany sakana fahatelo. Un troisième blocage, Sakana ho amin'ny fakasitrahan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra ny toe-poratsy. un cœur mauvais est aussi une entrave à la faveur de Dieu et aux bénédictions de Dieu. Raha hijeritsika zao ny Genesis toko fahaefatra, Si on va lire ce qui est écrit dans Genèse chapitre 4, andin'ny faharoa ka hatramin'ny fahadimy, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary niteraka ny Abela rahalany koa izy. Ary Abela mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehova. Fa nitondrany Abela kosa ny vokatry ny voalohan-terak'ondriny dia izay matavy. Ary Jehova nankasitraka any Abela mban'ny fanatiny, fa Kaina mban'ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Dia tezitra indrindra i Kaina sady nandrombona ny tareny. Au nom de Jésus, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il aborda un air sombre. Anisan'ny sakana fahatelo araka ny resahako teo dia sakana ao amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra amin'ny toe-poratsy. Parmi un troisième blocage, le cœur mauvais est aussi un obstacle pour la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu. Hitantsika amin'izany ny tantaran'ilay lehilahy antsoina hoe i Kaina. Nous pouvons voir à travers l'histoire de Caïn, I Kaina dia lehilahy nanana toe-poratsy tamin'ilay Abela rahalany. Caïn avait un mauvais cœur envers son frère Abel. Rehefa samby nanao fanatitra izy mirahalahy, Quand tous les deux ont fait une offrande à l'Éternel, dia hitan'Andriamanitra ny toe-pony Kaina. Dieu a vu l'état de cœur de Caïn Talohany nitondrany zareo an'ilay fanatitra satria nanana fialonana ny Abela rahalany izy. avant même qu'ils aient apporté leurs offrandes devant l'Éternel, car Dieu a vu que Caïn était jaloux. Ny zavatra iray azo adinoina ry havana, Une chose que vous ne devrez pas oublier, bien-aimés, ny toe-poratsy dia fitaky ny devoly mba hanakana ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika.
Le cœur mauvais, c'est une ruse de diable pour bloquer toutes les bénédictions de Dieu sur notre vie. Averiko tsara reto sakana anankitelo reto. Je répète alors ces 3 blocages. Voalohany dia tsy afaka ny ahitan'Andriamanitra isika na dia mivavaka ary rehefa manana toe-poratsy. Premièrement, nous ne pouvons pas voir Dieu même si nous prions, si nous avons un cœur mauvais. Ary na ho any an-danitra isika dia ho sakana ho antsika izany toe-poratsy izany. Et même ce cœur mauvais nous va faire rater le ciel. Ny faharoa aza dinoina dia sakana ho amin'ny fahavokarantsika ilay izy. Deuxièmement, n'oubliez pas, le cœur mauvais bloque notre fertilité. Tsy amin'ny lafin'ny fiterahan-jaza ihany, Non seulement sur l'enfantement, fa amin'ny lafiny be dia be izay tokony havokaranao rehefa manana toe-poratsy ianao dia voasakana tsy tonga ao amin'izany. mais sur beaucoup de domaines de notre vie. Si tu as un cœur mauvais, tu ne vas pas réussir. Ary ny fahatelo dia io toe-poratsy io dia sakana ho amin'ny fakasitrahan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra izay tiany atao eo amin'ny fiainantsika kristianina. Et troisièmement, le cœur mauvais empêche la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu dans ta vie. Noho izany ny toe-poratsy dia fitaka ataon'ny devoly ho amin'ny kristianina mba hanakanany ireo zavatra maro ireo. Alors, le cœur mauvais est une ruse du diable pour empêcher toutes sortes de bénédictions. Noho izany tsy maintsy mandresy ny toe-poratsy isika. Pour cela, allons vaincre le cœur mauvais. Amen sa tsy amen. Amen. Misy fanamariana ity. J'ai un petit remarque. Be dia be ny kristianina izay tsy voataona ny devoly intsony amina fahotana. Il y a beaucoup de chrétiens où le diable n'arrive plus à les faire pécher. Ohatra hoe mandainga na mijangajanga na manao fiainana maloto ohatra. Par exemple, mentir, faire un adultère ou avoir une mauvaise vie. Fa ny akabeazan'ny kristianina amin'izao taona zato izao dia saika voadona amin'ny lafiny ara-toe-po. Mais la plupart des chrétiens en ce moment sont attaqués dans leur état de cœur. Fa androany anefa omentsika lalan'izany toe-poratsy izany tsy azo antsika e. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas laisser ce cœur mauvais nous atteindre. Amen sa tsy amen. Ny fanamariana faharoa koa. Et deuxième remarque, Maro ny toe-poratsy izay mety iaina ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao. les chrétiens de nos jours vivent beaucoup de cœurs mauvais. Tahaka ny hoe ny fialonana. Par exemple, la jalousie. Mahita ny namany voataha izy na mahita ny namany manana fiainana misolotra izy. Il voit ses voisins être bénis ou avoir une belle vie. Dia mialina izy ao anatiny. Et ils ont une jalousie en eux. Sakan'izany toe-poratsy izany. C'est un blocage. Anisan'izany koa ny fiavonavonana. Parmi le cœur mauvais, il y a l'orgueil. Sakana daholo izany ho amina zavatra tsara tokony ho tonga eo amin'ny fiainantsika. Cela représente aussi un obstacle pour les bienfaits de notre vie. Ilao ny toe-po miavonavona. Quitte un cœur orgueilleux, Manana toe-po mihetry. mais aie un cœur humble. Amen. 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 Ilao koa ny toe-po mirehareha. Quitte aussi l'arrogance. Ohatra hoe raha tsy za tsy vita io. Par exemple, tu te dis, si ce n'était pas moi, vous n'allez pas arriver à le faire. Za ihany mahavita an'io. Il n'y a que moi qui peux faire cela. Raha tsy eo tsisy zavatra tanteraka. Si je ne suis pas là, il n'y aura rien qui va aller. Toe-po ratsy daholo izany rehetrarehetra izany. C'est mauvais cœur. Fa ity zavatra anankiray ity ho singaniko manokana. Mais aujourd'hui, on va voir spécialement cet état de cœur, Ny fankahalana. la haine. Ny fankahalana. La haine. Tenenino akaikinao ny fankahalana Dis à hoe. ton voisin, la haine. Raha ny an-trano koa ianao dia teneno ny fankahalana. Vous à la maison, dites aussi la haine. Io fankahalana io
dia isan'ny sakana ngeza be ho amin'ny fiainantsika ny amin'ny ho avy. Cette haine constitue un grand blocage pour notre futur. Satria raha hijery manokana ny fankalana isika, Parce que si nous allons voir spécialement la haine, dia miatomboka izy io amin'ny antsoina hoe fahatafitionana. la haine commence par ce qu'on appelle l'offense. Inona hoe? Par quoi? Inona hoe? Par quoi? Fahatafitionana. L'offense. Andaika itsika amaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko 7 Nous allons lire un verset qui se trouve dans Luc chapitre 7. Luka toko 7 dia manomboka amin'ny andininy 7:20. À partir du verset 19. Mivaka toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fakiko ny teny a. Ary Jaona ny antson'ny mpianany roa lahy nakao aminy dia naniraka azy nakany amin'ny tompo ka nanao hoe ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika. Ary noho ny tonga tany aminy ireo lehilahy ireo dia nanao hoe Jaona Mpanabatisa naniraka anay, ankaty aminay nanao hoe ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika. Ary tamin'izany ora izany Jesosy dia nahasitrana olona maro tamin'ny rofy sy ny aretina sy ny fanaratsy sady napahiratra ny jamba maro. Dia namaly izy ka nanao hoe mandehana ianareo ambarao amin'ny Jaona izay hitanareo sy renareo izay hitanareo sy renareo zao mahiratra ny jamba, afaka mandringa, diovina ny boka, malata ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara. 7:20. Ary sabatra izay tsy tafitona noho ny amiko. Au nom de Jésus, il en appela 2 qu'ils envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés vers Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Au verset 23, heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Jereo tsara fa Jesosy eto dia nahatsapa fa niaran'ilay antsoina hoe fanafitonana ilay lehilahy antsoina hoe Jaona. Remarquez que Jésus a vu que Jean s'est éloigné de l'offense. Izany ny voalaza eo amin'ny 7:20. Sabatra ozy izy izay tsy tafitohina noho ny amiko. C'est ce qui est écrit au verset 23. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Ny antony dia izao, ny mpianaky Jaona roa lahy dia lasa nanaraka an' Jesosy. La raison, c'est que les 2 disciples de Jean ont suivi Jésus. Nanomboka teo dia nanana fotafitohana tamin'i Jesosy ilay lehilahy antsoina hoe Jaona. Et à partir de là, Jean avait un cœur qui était offensé par Jésus. Aza tonono fa fitaky ny devoly ny fahatafitohinana. N'oubliez pas que l'offense, c'est la ruse du diable. Ny antony dia izao, amin'ny fotoana anankiray izay ananantsika fotafitohina, La raison, c'est que une fois notre cœur est offensé, dia tafiditra ao anatin'ny fonjan'ny Satana isika. nous sommes entrés dans la prison de Satan. Tsy afa-bela amin'ny fonjan'ny Satana isika. Et nous ne pouvons pas en sortir. Jerengety Jaona
Regarde un peu Jean. taizaka ny afarany jaune. Où est-ce qu'il est allé après? Tao anatin'ny fonja izy. Hita fa fonja hita maso no nitoerany. Il s'est fait emprisonner, en prison visible par l'ONU. Fa ny marina koa nisy fonja tsy hita maso izay namatorany Satana ny jaune. Mais derrière cela, il y avait un prison invisible où Jean a été enfermé. Inona le fonja tsy hita maso? C'est quoi cette prison invisible? Ilay fahatafitonana le izy. C'est l'offense. Ny afarany jaune Comment Jean s'est terminé? nijanona teo ny fanimpony. Son ministère s'est arrêté là. Nijanona teo ihany koa ny fijerevany ny ankohonany. Le fait de voir sa famille s'est arrêté là aussi. Ary ny afarany tapaka hatramin'ny lohan'ny jaune. Et il s'est même terminé en étant décapité. Ny fahatafitonana dia zavatra tsy azo sakanana izy io. On ne peut pas empêcher l'offense. Tsy azo sakanana tsy ho tonga eo amin'ny fiainantsika kristianina. On ne peut pas empêcher l'offense d'arriver dans notre vie, même si nous sommes chrétiens. Fa anjarantsika kristianina kosa ny manohitra an'ilay fandriky ny devoly. Mais notre rôle en tant que chrétien, c'est de résister à cette ruse du diable. Tenenino akaikinao tsy azo sakanana ny fahatafitonana hoe Dis à ton voisin, on ne peut pas empêcher l'offense de venir. ny vady mety anafitohina. Ta femme peut t'offenser, Ny zanaka mety anafitohina. ton enfant peut t'offenser, Ny mpiara-miasa mety anafitohina. tes collègues au bureau peuvent Ny t'offenser, fiaramonina mety anafitohina. la société peut t'offenser. Naiza misy fahatafitonana foana. Peu importe dans ce monde, il pourra y avoir des offenses. Fa aza manaiky ho ampidirina ao anatin'ny fonjany Satana. Mais n'acceptez pas d'entrer dans cette prison du diable. Rehefa tafiditra ao isika Une fois que nous allons entrer dans cette prison, dia voasakana daholo ny zavatra rehetra. toutes choses vont être bloquées. Andao hitehitanana mafy an'Andriamanitra isika. Acclamons fort le Seigneur. Amaky tenin'Andriamanitra ke isika ao amin'ny Matthieu toko fahavalo ambin'ny folo Nous allons lire un verset qui se trouve dans andininy Matthieu fahafito 18, 7. amin'ny anaran'ny Jesosy vakiako ny teny a. Lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitonana. Tsy maintsy ho avy ny fahatafitonana nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitonana. Au nom de Jésus, malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Tsy maintsy ho tonga ny fahatafitonana. Les pièges sont inévitables. Tenenino akaikinao tsy maintsy tonga izany hoe. Dis à ton voisin, cela est inévitable. Tsy maintsy ho tonga izany hoe. Cela est inévitable. Fa ambeno ny fonao tsy ho tafitohana. Mais garde ton cœur avec les offenses. Amen na sa tsy amen na. Satria io fahatafitonana io manko. Car cette offense, Io no mihotrika ao anatin'ny fo. si ça se développe dans ton cœur, Io no mihotrika ao anatin'ny fo. si ça se développe dans ton cœur, Mihitatra. et ça devient grand, Mihitatra. ça devient de plus en plus grand, Ary ny hafarany dia mivadika ho fankahalana. et au final, ça va devenir de la haine. Anome ohatra nge ahy Je vais donner un exemple. Jereo zao le lehilahy antsoina hoe Ikaina. Regarde l'homme appelé Caïn. Ikaina manko no nitondra fanatitra voalohany ho an'Andriamanitra. C'est Caïn qui a apporté la première offrande à Dieu. Izy no nahazo fahatakarana sy fanambarana voalohany mahakasika ny amin'ny antsoina hoe fanatitra. C'est lui qui a eu la première révélation concernant les offrandes. Dia hita ny Abela ralany le izy. Et Abel, son frère, a vu cela. Dia nanomboka nianatra koa i Abela. Et Abel a appris également. Fa rehefa nahita an'izany Kaina Mais quand Caïn a vu cela, dia nanomboka hafahafa ny fony. et il a commencé à avoir un état de cœur anormal. Nanomboka tafitohiny izy.
Il était offensé. Andriamanitra manko rehefa mitondra fanatitra isika ho azy, Car une fois qu'on apporte une offrande pour l'Éternel, dia ny fotsika aloha no jeren'Andriamanitra mialoha. Dieu regarde premièrement à notre cœur. Amen na sa tsy amen na? Amen. Amen na sa tsy amen na? Amen. Tsy ny habeany zavatra hoentintsika, Dieu ne regarde pas la grandeur de notre offrande. tsy ny hatsarany zavatra hoentintsika, Dieu ne regarde pas la beauté de notre offrande, fa ny toe-potsika aloha. mais l'état de notre cœur. Tany dia efa hitan'Andriamanitra fa sorena tamin'ny Abela ralahany Kaina. Et Dieu a vu que Caïn était en colère contre son frère Abel. Ary efa samy mitondra fanatitra izy ireo. Et quand tous les deux ont apporté leurs offrandes, Ny Abela nankasitrahana, Dieu a mis un regard favorable pour l'offrande d'Abel, fa ny an'ny Kaina kosa tsy mba nankasitrahana. mais il n'a pas regardé l'offrande de Caïn. Dia nihitatra le toe-po ratsy, Et cet état de cœur mauvais de Caïn s'est développé. nihitatra le izy. Ça se développait de plus en plus. Dia jereo ge fa lasa tezitra be Kaina e. Et regardez, Caïn était vraiment irrité. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Genesis toko faefatra dia andininy fahenina sy ny fahafito. C'est ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 4, versets 6 et 7. Amin'ny anaran'i Jesosy fakiko ny teny a. Genesis toko faefatra andininy fahenina sy ny fahafito. Ary hoy Jehova tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitrenao ary nahoana ny manjobona ny tarehinao? Raha tsara toetra ianao, tsy no miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao, dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao no kendren'ny faniriany, kanefa ianao no tokony anapaka azy. Au nom de Jésus, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Ny fankalana dia azo tarafina ety ivelany. La haine peut se lire sur le visage extérieurement. Nanjobona ny tarehany, Il avait un air sombre. tezitra mafy izy teny amin'ny endriny. Il était très irrité. Zany hoe efa nihitatra ilay fankalana, ilay fahatafitinana tao anatin'ny fo. C'est-à-dire que l'offense s'est déjà répandue dans son cœur. Mila mitandriny tsika kristianina. Il faut que nous, les chrétiens, nous fassions attention. Miatomboka amina tezerana aloha io, Ça commence par une colère, na amina fialonana, ça commence par une jalousie, dia tonga avy eo ny fahatafitinana, et après l'offense arrive, dia mihitatra, et ça se développe, dia ny hafarany dia lasa feno fankalana. et au final, il y aura beaucoup de haine en nous. Zany no nisan'ny tanjon'ny devoly mba hanakana ny fankasitrahana sy ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. C'est parmi l'objectif du diable pour empêcher toutes sortes de faveurs et bénédictions de Dieu dans notre vie. Andaontsika iaraka iteny hoe zany tsy ho resin'izany e. Allons dire ensemble, je ne me laisserai Ça, pas c'est être un vaincu homme par jamais. cela. Je me laisserai pas être vaincu par Zany cela. resin'izany sakan'izany Moi, e. je veux vaincre tous les obstacles. Amen sa tsy amanina. Amen. Amen sa tsy amanina. Amen. Tsy azo fenina ny fankalana. On ne peut pas cacher la haine. Misy ohatra anankiray nge ity e. Il y a un exemple. Za zao mety tombatombananao hoe firy kilao. Par exemple, tu me donnes combien de kilos? Firy kilao zao. À ton avis, je pèse combien de kilos? Enimpolo. 60. Raha izaho ohatra ny manomboka anananao fahatafitinana dia ankalainao, dia hanomboka avesatra amin'izay ny fonao.
Si par exemple tu es offensé par moi et tu t'irrites contre moi, ton cœur va commencer à être lourd. Ny antony dia izao, La raison, c'est que 80 kilao no mipetraka ao am-ponao. il y a 60 kilos qui va être dans ton cœur. Ka raha 80 kilao no mipetraka ao am-ponao, havesatra isan'andro ianao. S'il y a quelque chose de 60 kilos que tu portes tous les jours, tu vas être lourd. Havesatra ianao mivavaka. Tu vas avoir de la difficulté à prier. Havesatra ianao handeha aty am-piangonana. Tu vas avoir de la difficulté à aller à l'église. Havesatra ianao hidera ny tompo. Tu vas avoir de la difficulté à louer parce que tu es lourd. Havesatra ianao hitondra fanaty. Tu vas avoir de la difficulté à apporter les offrandes parce que tu es lourd. Aza donona nefa. Mais souvenez-vous, Misy anankiray faly ihany. il y a quelqu'un qui est dans la joie, Iza ny faly? qui est dans la joie, Iza ny faly e? qui est dans la joie. Satana ny faly! C'est Satan qui va se réjouir. Ary zay ny tena fifaliany zay. Et c'est vraiment l'objet de sa joie. Voafitany isika. Nous sommes trompés par le diable. Mila mitandrinatsika amin'ity lafiny ara-toepo ity. Mais il faut que nous fassions attention. Teneno eo akaikinao, mila mitandrina isika hoe. Dis à ton voisin, fais Mila mitandrina attention. isika hoe. Fais attention. Sady tsy mariny zany. N'est-ce pas vrai? Asainy mandeha mivavaka isika ty am-piangonana. Le diable nous laisse aller partir prier à l'église. Fa asainy mivavaka mbola miaraka amina fankalantsika. Mais il nous laisse prier, mais il nous fait haïr également. Ny ray aty aloha, ny ray any aoriana any. L'autre personne est devant et l'autre se trouve très derrière. Ary na mpivady ary tsy miara-mipetraka intsony no le fankalana. Et même s'ils sont mariés, ils ne se mettent pas ensemble à cause de la haine. Ndraindray aza lay lehilahy no mandeha any am-piangonana dia le vehivavy mijanona ao an-trano. Na le lehilahy indray mijanona ao an-trano dia le vehivavy makany am-piangonana. Parfois même, seul l'homme part à l'église, mais la femme reste à la maison, ou seulement la femme part à l'église et l'homme reste à la maison. Tsy fantatritsika nefa fa fitaky ny devoly zany. Ne savons-nous pas que c'est une ruse du diable? Fitaky ny devoly C'est zany. une ruse du diable. Andao isika andresy ny toepo ratsy. Allons vaincre le cœur mauvais. Amana sa tsy amanne. Amen. Raha ekanao ry zany dia mity hafa mafy Si tu es fan'Andriamanitra. d'accord avec cela, acclame fort le Seigneur. Amen. Ahoana aza ny fomba andresenany zany? Comment alors nous allons vaincre cette haine? Ahoana ny fomba andresena ny fankahalana? Comment nous allons vaincre la haine? Andaontsika hijery ny tantaran'i Josefa nge. Allons voir l'histoire de Joseph. Ao amin'ny Genesis toko fahafito ambin'ny fito amby telopolo dia andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Dia asaiko vakiny ny mpandika teny azafady. L'histoire se trouve dans Genèse chapitre 37, versets 22 à 27. Au nom de Jésus, il leur dit encore, ne versez pas de sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils vinrent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'amorates, de baume et de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Judas dit alors à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Alléluia. Alléluia. Raha hofitinina ny tantaran'i Josefa dia izao. Si nous allons résumer l'histoire de Joseph, Nesorina ny akanjon'i Josefa. on a dépouillé Joseph de son habit. Inona moa ny dikan'ity akanjo ity? Qu'est-ce que les habits signifient? Ino no hitarafan'ny olona rehetra? C'est à travers les habits Hoe olona manam-bola ity na olona tsy manam-bola?
que les gens vont voir que cet homme est riche ou non. na ambony na ambandry, Si cet homme a un pouvoir ou non. na manana na mety hoe tsy manana. S'il est riche ou non. Zany hoe raha ny akanjo ny dikany C'est-à-dire qu'à travers les habits, dia voninahitra zany. ça reflète la gloire. Nesorona ny voninahiny, On a dépouillé Joseph de sa gloire. nesorona afa-baraka tanteraka izy. Il a été complètement humilié. Firy kay ny olona efa nanafa-baraka anao? Combien de personnes t'ont humilié? Mba notany eo no akaikinao, efa mba nalaina baraka ve ianao e? Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà été humilié dans ta vie? Izy efa nalaina baraka? Qui ont été déjà humiliés Teny masom-bahoaka? devant les hommes? Izy efa nalaina baraka? Qui ont été déjà Teo anivon'ny humiliés fiarahamonina? dans la société? Tahaka nahazo an'i Josefa mihitsy ny nahazo anao. C'était comme ce qui est arrivé à Joseph. Fa andresy an'izany toe-po zany tsika e. Ataovy Mais nous amen. allons vaincre cet état de cœur. Amen. Amen. Ny faharoa, Deuxième mot, natsipy tao andavaka izy. Joseph a été jeté dans la citerne. Natsipy tao andavaka. Et il a été jeté dans la citerne. Inona kay ny atsipy ao anaty lavaka? Qu'est-ce qu'on jette dans les citernes? Inona hoe? Zany hoe natao tahaka ny fakofako mihitsy Josefa. On jette les déchets dans la citerne, c'est-à-dire qu'on a traité Joseph comme un déchet. Mba efa impiry ianao nataony olona tahaka ny fakofako. Combien de fois on vous a déjà traité comme un déchet? Iza ny efa nisy nanao an'izany? Qui ont Natao déjà tahaka ny été fakofako traités ianao? comme des déchets? Fandroany, tsy mandresa zany toe-po zany ianao. Aujourd'hui, tu dois Tsy vaincre tsy cet mandresa état zany de cœur. toe-po zany hoa Tu dois ianao. vaincre cet état de cœur. Amen. Amen. Ary ny fahatelo, Et troisièmement, navoaka vao andavaka indray izy on lui a sorti de la citerne dia namidy tamin'ny Ismaelita. et on lui a vendu aux Ismaélites. Namidy vola tsy misy lanjany akory Josefa. On l'a vendu d'un prix qui n'était insignifiant. Tsy misy vidiny Josefa. Joseph a été sans valeur. Tsisy vidiny. Il a été sans valeur. Impiry ianao ny tsy nasiana vidiny. Combien de fois on t'a traité sans valeur? Mivory ny fianakaviana fa tsy mba hitenenany ianao. Il y a une réunion de famille, mais toi, tu n'as pas la parole. Misy zavatra atao fa dikainy ianao. Il y a des choses qu'on fait, mais toi, tu ne participes pas. Tsy asiana vidiny ianao. On te traite sans valeur. Fodonany fo. Et ton cœur est offensé. Tafitohiny. Tu es offensé. Me mihitatra. Et ça se développe. Lasa fankalana avy eo. Et ça devient de la haine après. Fa ijery ohatra tsara sika nataon'i Josefa. Mais nous allons apprendre une leçon de l'histoire de Joseph. Na dia niaina tao anatin'ny fahatafitonana azy izy. Même s'il a vécu dans l'offense, Na dia naratra aza ny fony. même s'il avait un cœur blessé, Dia nianatra ny amela heloka mialohan'ny fotoany Josefa. Joseph a appris à pardonner avant même. Nianatra ny amela heloka mialohan'ny fotoana. Joseph a appris à pardonner en avance. Mety sarotra aminao ny mianatra an'izany. Peut-être que c'est difficile pour toi d'apprendre cela. Sarotra ny amela heloka olona alohan'ny fotoana. C'est difficile de pardonner quelqu'un en avance. Fandroany mila mieritreritra ianao. Mais aujourd'hui, il faut que tu aies en tête, Mila manapa-kevitra ianao. tu dois prendre une décision, Fa tsy maintsy avelanao ny helok'ilay olona. que tu dois pardonner à cette personne-là. Na dia tsy hifona aminao azy izy. Même s'il ne va pas te demander pardon, Mamela tsy hifonany ianao. tu vas pardonner à cette personne. Ataovy amen zany. Est-ce que tu peux dire un Ataovy amen? amen zany. Dis amen. Andao ke jerentsika le toe-pony Josefa namela mialohan'ny fotoana e. Nous allons voir cet état de cœur de Joseph qui a pardonné en avance. Ao amin'ny Genesis toko 15. Ça se trouve dans Genèse, chapitre 45, Dia andininy fahatelo ka hatramin'ny fahavalo. versets 3 jusqu'à 8. Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis toko fahatelo
toko fahatimy efapolo andininy fateloko hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josefa tamin'ny rahalany, izao no Josefa mbola velona ihany va hikaiky le nasiany ratsy zany ary tsy nahavaly aza ny rahalany fa torakovotra teo anatrehany ireo. Ary Josefa tamin'ny rahalany, aza matahotra ianareo dia nanantiny ireo. Ary Josefa, izao no Josefa rahalahinareo izay namidinareo ho any Egypta. Andininy fahadimy. Ary ankehitriny aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo noho ny varotanareo ho aty, fa hamonjy aina ny nampandehanan'Andriamanitra mialoha anareo aty. Fa roa taona izao no efa nisiany mosary teto amin'ny tany, ary mbola misy 10 taona koa izay tsy isy hiasan-tany na hijinjana. Andininy fafito. Ary Andriamanitra efa nampandeha mialoha anareo mba tsy hahalany taranaka anareo amin'ny tany, fa amelona anareo amin'ny famonjena lehibe. Andininy fahavala maranako azy. Ary amin'izany tsy anareo no nampandeha ao aty, fa Andriamanitra, ary izy no nanao ho rain'ny Farao sy ho tompony ao an-tranony rehetra, ary ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra. Genèse chapitre 45 versets 3 à 8 au nom de Jésus. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie? Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Amen. Amen. Même si Joseph a été offensé par ses frères, il n'a pas laissé l'offense entrer dans son cœur. Il aurait fait de d'haïr. Il pouvait se venger. Il pouvait faire du mal. Mais Joseph n'a pas fait tout cela. Amen. Amen. Inona no nataony Josefa ozy izy ianao? Mais selon toi, qu'est-ce que Joseph a fait? Raha mijery ianao ny Genesis toko faraika amby efapolo andininy fadimapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo. Si tu regardes Genèse chapitre 41 versets 50 à 52, tsy afaka amaky intsony fa tsy fitiniko amin'reto zavatra anankiroa reto le izy. nous ne pouvons plus lire, mais je vais résumer par ces 2 choses. Niteraka anankiroa Josefa. Ny anankiray Manassé ary ny anankiray Ephraim. Joseph a eu 2 fils qui s'appelaient Manassé et Ephraim. Ireo zanak Josefa reo dia endrikin'ilay famelan-keloka mialohan'ny fotoana. Ces 2 enfants de Joseph, c'était le signe de pardon en avance. Amen sa tsy amen? Amen. Iza ny anaran'ilay voalohany? Comment s'appelait l'aîné? Manassé. Manassé. Ary ny faharoa Ephraim. Et le deuxième, Ephraim. Dika le Manassé dia hoe fanadinoana na mampanadino. Manassé veut dire oublier ou le fait de faire oublier.
ny ivo ny antsoina hoe famelan-keloka Le centre du pardon, dia ny fanadinoana. c'est l'oubli. Ataovy amen zany. Dis un amen. Tsy le hoe mifona aminao a dia eny ary mamela. Ce n'est pas juste de dire je te demande pardon et tu réponds oui, je te pardonne. Fa ny antsoina hoe famelan-keloka dia izao finoson'le antsoina hoe mahay manadino. Mais pardonner, c'est quoi? C'est le fait de savoir oublier. Mialohan'ny onan'i Josefa tamin'ny rahalahiny Avant que Joseph eût rencontré ses frères, dia efa nieritreretin'i Josefa hoe tsy maintsy anadino ny zavatra nataon'ireo rahalahiko aho. Joseph a déjà eu en tête que je vais oublier tout le mal que mes frères m'ont fait. Firifiry amintsika amin'izao fotoana izao. Combien d'entre nous, en ce moment, No nasiany olona ratsy où quelqu'un t'a fait du mal, tany amin'ny taona 20 tany, c'était déjà en 1980, tany amin'ny taona 70 tany, c'était déjà en 1990, fa mbola tadidinao hatramin'izao ny ratsy nataony. mais tu te souviens encore du mal qu'on t'a fait. Tsy mbola namely zany. Tu n'as pas encore Tsy pardonné. mbola namely Tu n'as zany. pas encore pardonné. Ny antsoina hoe mamely ianao Le fait de pardonner, takan'i Josefa c'est comme Joseph. dia mila manadino ianao. Il faut que tu oublies Raha également. marina zany atao itetanana mafy Si an'Andriamanitra. cela est vrai, acclame fort le Seigneur. Mianara manadino. Apprends à oublier. Na dia marary aza, Même si ça fait mal, na dia tsy zaka aza. même si c'est insupportable, Teneniny eo akaikinao. dis à ton voisin, Mianara manadino hoe. apprends à oublier. Mianara manadino hoe. Apprends à oublier. Mianara manadino hoe. Apprends à oublier. Izy ary mba vonona anadino. Qui sont prêts pour Ho oublier? ampiany Jesosy ianao androany. Jésus va vous aider Andresany aujourd'hui. fitaka ataon'ny Satana eo. Tu vas vaincre la ruse du diable. Ataovy amen. Dis Amen. Fa te misy teboka ray. Mais il y a aussi un point. Iza le zanany faharoa e. Comment s'appelle le deuxième fils de Iza hoe Joseph? Comment s'appelle? Efraim. Ephraïm. Inona ny dikan'le Efraim? Que signifie Ephraïm? Vokatra be. Une grande fécondité. Fahavokarana. La fécondité, Fitahiny. la bénédiction, Fihitarana. l'agrandissement. Ataovy amen zany. Dis Amen. Iza ny te hiaina amin'izany. Qui veut vivre cela? Ataovy amen. Dis Amen. Iza ny teraka aloha Efraima sa Manase? Qui est l'aîné? Ephraïm ou Manassé? Iza hoe Manassé. zany hoe tsy misy fitahina mialohan'ny fanadinoana zany fa ny fanadinoana aloha zay vao ny fitahina. C'est Manassé qui est l'aîné, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de bénédiction avant l'oubli, mais il faut oublier avant d'avoir la bénédiction. Iza ny te ho tahina mandritra ny telo volana farany? Qui veulent être bénis Iza durant ny ces te ho 3 tahina derniers mandritra ny mois? telo volana Qui veut farany? être bénis durant ces Tsy 3 maintsy derniers mois? manadino ianao ny ratsy nataon'ny olona. Il faut que tu oublies le Tsy mal maintsy qu'on t'a fait. manadino ianao ny zavatra vitan'ny Il olona. faut que tu oublies ce que Tsy les gens maintsy t'ont fait. manadino ianao rendrika fanafitinana. Il faut que tu oublies les offenses qu'on t'a Ataovy fait. Dis amen. 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 Amarana ny hafatra. Je vais clôturer le message. Mianara manadino. Apprends à oublier. Mianara manadino. Apprends à oublier. Mety tsy vitatsika ny mamela heloka. Peut-être que nous n'arrivons pas à pardonner, Fa vitan'Andriamanitra ny manampy anao mba hamela heloka. mais Dieu peut t'aider à pardonner. Ataovy amen zany. Dis Amen. Asehoy amin'ny alalan'ny fanadinoana zany. Montre le pardon à travers l'oubli. Ataovy amen. Dis Amen. Na firy taona lasa tany, na firy taona lasa tany, dia mieza manadino. Même si c'était 7 ans passés ou combien d'années passées, essaie d'oublier, apprends à oublier. Mila mamela heloka ianao. Tu dois pardonner. Iza ny vonona? Qui sont prêts? Iza ny vonona? Qui sont prêts? Mahaiza manadino. Sache Attends. oublier. Ataovy amen. Dis Amen. Raha le volanao tsy nomen'ny olona anao iny na tonga anao nankahala azy, adino ihany, afoy zo azy. Si tu vas haïr quelqu'un pour tes dettes, relâche tes dettes, donne-lui ton argent. Aza miandry fonany e. N'attends pas que quelqu'un te demande pardon. Ataovy amen. Dis Amen. Farany a. Farany
dernier mot. Raha tsy mizara famelan-keloka ianao Si tu ne donnes pas le pardon, dia tsy mba handray famelan-keloka koa ianao. tu ne vas pas recevoir le pardon. Ahoana ny vavaka nampianaran'i Jesosy ao amin'ny Matthieu toko fahaenina andininy faharoa ambin'ny folo? Qu'est-ce que Jésus nous a appris dans Matthieu chapitre 6, versets 12 à 14? Ahoana ny voasoratra ao? Qu'est-ce qui est écrit? Mamelany elokay tahaka ny namelanay izay maninona meloka taminay. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tsy afaka ny amelantsika Andriamanitra raha tsy mamela ny hafa isika. Dieu ne pourra pas nous pardonner si nous ne pardonnons pas les autres. Raha tsy mizara famelan-keloko isika tsy mba handray famelan-keloko. Si nous n'accordons pas le pardon, nous n'allons pas recevoir le pardon. Iza raha ny vonona ny zara famelan-keloko androany. Qui sont prêts pour accorder le pardon? Tsangana eo amin'ny toerana misy anao. Mets-toi debout. Sainsainy ny zavatra nataon'ny olona dia mizaha androany amelan'ilay olona. Imagine tout ce qu'on t'a fait et essayez aujourd'hui de pardonner à toutes ces personnes. Sakana io ataon'ny devoly amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. C'est vraiment un blocage que le diable fait. Anakanany antsika tsy ho any an-danitra io. Cela va nous empêcher d'aller au ciel. Anakanany antsika io mba tsy hahitan'i Jesosy. Cela va nous empêcher de voir Jésus. Anakanany antsika io mba tsy hahita fahavokarana. Cela va nous empêcher d'être féconds. Na amin'ny asa io na amin'ny business. Que ça soit dans notre business. Anakanany antsika io tsy azo fankasitrahana sy fitahiana avy amin'Andriamanitra. Cela va nous empêcher d'avoir la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu. Andaontsika andresiny toe-po ratsy. Allons vaincre le cœur mauvais. Ho anareo any atokantrano any hivavaka isika. Vous qui êtes de chez vous, nous allons prier. Ianao mpanaraka amin'ny tambajotra serasera hivavaka isika. Si tu suis en ligne dans les réseaux sociaux, nous allons prier. Ianao tonga eto hivavaka isika. Toi en présentiel, nous allons prier. Voalohany, mila mamela tsy hifonana ianao. Premièrement, nous allons demander pardon. Ary faharoa, mila mahay manadino ianao. Et deuxièmement, tu dois savoir oublier. Ary ampino ny fanahy masina ianao avy eo. Et le Saint-Esprit va ensuite t'aider. Asandrato ny tananao ndao hivavaka isika. Lève tes mains vers le ciel et nous allons prier. Raha io misaotra anao izahay. Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants Misaotra envers anao toi. izay fa eto ny famelan-keloko. Merci parce qu'il y a le pardon ici aujourd'hui. Nizaniza nanafitohina anay. Quiconque nous a offensés, Manapa-kevitra izay androany. nous prenons la décision aujourd'hui, Amin'ny anaran'i Jesosy, au nom de Jésus, amelan'izany olona izany. à pardonner à toutes Ary ces personnes anadino ny zavatra vitany. et oublier tout le mal qu'ils nous Tahaka ny ont fait, nataon'i Josefa. comme ce que Joseph a fait. Jesosy io, Jésus, ampio izahay. aide-nous, Ampio izahay. aide-nous Ay amela ny eloko ny à hafa. savoir pardonner aux autres, Ay anadino ny zavatra vitany. à savoir oublier le mal qu'on a Manomboka fait. androany Jesosy io. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, Andresiny toe-po ratsy izahay. nous allons vaincre le cœur mauvais. Andresiny toe-po ratsy izahay. Nous allons vaincre ce cœur Sy le mauvais fitaka ataon'ny devoly. et la ruse du diable. Amin'ny anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus, Amin'ny anaran'i au nom Jesosy. de Jésus, Apetrao amin'ny fonao ary ny tananao. mets ta main sur ton cœur. Hivavaka ho anao andrava ireo karazana sakana rehetra eo amin'ny fiainanao. Et je vais prier pour toi pour détruire toutes sortes Ninona d'obstacles dans ta sakana vie. eo amin'ny fiainanao na sakana inona na sakana inona teraky ny toe-po dia ho ravany zany androany. Quels que soient les obstacles que ton cœur a mis sur ton chemin, nous allons délivrer cela aujourd'hui. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Au nom de Jésus-Christ de Ninona Nazareth, karazana sakana teraky ny toe-po ratsy. quels que soient les blocages venant des cœurs mauvais, Ravana amin'ny anaran'i Jesosy. cela va être détruit au nom de Jésus. Ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Qu'il soit détruit au nom de Ny Jésus. fangalana. La haine, Ny tsy fitiavana. la haine, Amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus, Miala. sortez, Ravana. sortez, sois détruit, Ravana. sois détruit, Mivoa. sortez, Mivoa. sortez, Mivoa. sortez, Amin'ny anaran'i au Jesosy nom de Kristy. Jésus-Christ. Ninona sakana. Quel
soit les obstacles, sakana rapula, les obstacles de la, sakana amin'ny ara-piterahana, que ça soit de l'argent, que ça soit de sakana l'enfantement, amin'ny ara-pitahiana, que ça soit dans les bénédictions, rafana qu'ils soient androany. tous détruits aujourd'hui. Au nom de Jésus. Jesosy io Seigneur Jésus, tsofoko ran'ny olona je bénis tous ces gens. ravany sakana Tous les obstacles sont ao détruits anatin'ity telo volana ho avy ty, durant ces 3 derniers mois. alalaka ny lalany Le chemin va être, ary ho tonga ho amin'ny fombiazana izy, et ils seront ho tonga ho amin'ny bénis. fitahina Ils izy, seront dans la réussite et dans tonga ho la amina bénédiction. fandraisana Ils izy, seront dans la amin'ny anarany Jesosy, au nom de Jésus. tsy azo sakanana. Ils ne seront pas. Amen. Ho tahin'Andriamanitra ny ianao, ahitany sosany tsara ianao, mirary soa Que Dieu amin'ny te fotoana bénisse. manaraka andray. À la prochaine. Alléluia. Samiary makatorantsika isika. Mino aho fa nazava taminao le afatra zay nasain'Andriamanitra nambarana tamintsika tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Ary ny anisa mampahery ahy tamin'ny alalan'izay afatra izay dia izao. Fantatro fa izy zavatra lehibe tian'Andriamanitra ao atao amintsika. Ka dia lazainy avokoa zay tokony lazainy rehetra mba tsy hisy sakatsakana fa mitetelo volana ity dia hita voninahitran'Andriamanitra isika. Nitsodrano izay nitsofoko rano anareo tafiandohan'ny taona tsy voasakana. Amen. Ireo teny maro zay efa navotsotro ho anareo ho tanteran'Andriamanitra avokoa. Ho fisaorantsika an'Andriamanitra dia atao hiteka mafy. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Alléluia. Donc mbola hiteka mafy antompo ihany isika tompoko. Dia misaotra ny tompo isika ny amin'izay fotoana androany izay ny voninahitrany ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia eno zany ny filazana izay hoentiko amintsika rehetra. Isika maha olon'Andriamanitra antsika dia mila manefasitolo amin'ny famonjena miaramiampy. Indrindra fa maniry